Miarabantsika tsiray avindray tratra izao sabata maraina fa 7 ny volana marsa izao misaotra an'Andriamanitra isika izay mbola afaka mampiditra antsika amin'ny fitsaharany hatrany ary manome antsika zavatsoa amin'ity maraina ity. Lohanderantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra eo atolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria nomenao ny fahafahana indray ny eo aminao. Mangataka aminao izay mba ambileo zavatsoa anatinay ka ianao mihitsy no tianay hitondra ny fiainanay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe maneho taratra ny fitiavany. Nalaina amin'ny Salamy fa 7:7 manao hoe hideranao ny firenena Andriamanitra, eny hideranao ny firenena rehetra. Amen. Amin'ny maha-kristianina antsika dia tokony hideran'Andriamanitra mihoatra noho izay ataontsika izao sika. Tokony hisao bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika ny famirapiratany fitiavany. Rehefa mijery an'i Jesosy amin'ny finoana sika dia hita taratra eo amin'ny endritsika ny fifaliana sy ny fiadanany. Rehefa velombelom'ny fanahy masina ny fanahintsika dia hisy fiantraikany tsara amin'ny hafa izay tsy mahalala ny fifaliana avy amin'ny fanatrian'i Kristy izany. Tsy tiany Tompo ho olona malahelo lava ianao ilay vahoakany. Tiany mba hibebaka amin'ny fahotana izy ireo mba hahafahany misitraka ny atao hoe fahafahany zanak'Andriamanitra. Amin'izay dia ho feno fideran'Andriamanitra izy ireo ary fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Nosorana koa ny Tompo Jesosy mba hanolotra ho amin'ny malahelo aoziona, eny hanome azy hamama ho solon'ny lavenina sy diloily fifaliana ho solon'ny fahalelovana ary fitahiana fiderana ho solon'ny fanareratreraka mba hanaovana azy hoe hazon'ny fahamarinana nambolen'i Jehova ho fampiseho-boninahitra. Ny hanome voninahitra an'i Kristy engane izany no tanjon'ny fiainantsika. Koa mila tandremantsika na ny endrika izay aseho antsika na ny fiteny izay ho tenenintsika, eny na ny lanto eo ampitenenana azy. Ny hira fiderana no rivo-piainan'ny lanitra ary rehefa mikatsaka ny tany ny lanitra dia misy hira sy feon-kira, ny fisaorana sy ny feo fiderana. Aoka hisy hirahira ao an-trano, aoka hisy fiderana ao an-trano, hira mahafinaritra sy madio dia ienany teny enjana ary tombo ny fifaliana sy ny fanantenana amin'i Jesosy. Rehefa hitan'ny mpamonjintsika ao tokantranontsika sy ny mandrakizay tsika isika ka feno ny voninahitran'Andriamanitra dia afaka mahazo an-tsaina amin'ireo hira fiderana sy fisaorana ataon'ny atoko-peran'ny lanitra izay manodidina seza fiandrianana. Ary rehefa tonga ao amin'ny tokantranontsika eto an-tany ny akon'ny hiran'ireo anjely dia ho vaotaonana akaiky kokoa an'ireo mpihiran'ny lanitra ny fony maro. Manomboka etỳ an-tany ny firaisana amin'ny lanitra. Eto isika no mianatra ny feo fiderana ataon'ny anjely. Eto isika no efa misitraka sahady ny fitahiana sy ny voninahitran'Andriamanitra. Izany hoe indrindra isao amin'ny tokantrano misy anao ka ho tokantrano anjakan'ny fahamarinana, ho tokantrano anjakan'ny fitiavana, ho tokantrano anjakan'ny fahamasinana. Amen. Ry Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Irinay mba ho tanteraka ao anivon'ny tokantrano misy anay tokoa izany faniriana lalina avy amin'ny teninao izany. Aoka Tompo ianao no hanjaka eo anivonay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Yeah.